ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falmiraba revako malalatra ity alarobia farafito ny volana jolay ity. Ny mofinaina voalahatra antsika anio dia ny taratasy Satanpolo amin'ny Tesaloniana. Tesaloniana faharoa toko faharoa andiny fatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fito ambin'ny folo. Tesaloniana faharoa toko faharoa andiny fatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fito ambin'ny folo. Rakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izahay tsy maintsy misaotra an'Andriamanitra mandrakariva ny aminareo. Ry rahala malalan'ny Tompo satria Andriamanitra efa nifidy nareo hatramin'ny voalohany ahazo famonjena amin'ny fanamasinan'ny fanahy sy ny finoana ny marina. Sady amin'izany koa no niantsona anareo tamin'ny filazantsaranay ahazonareo ny voninahitry Jesosy Kristy Tompontsika. Koa tomoera tsara rahala ka azony ny fampianarana tolotra izay nampianarina anareo na tamin'ny teninay na tamin'ny epistilinay. Ary Jesosy Kristy Tompontsika sy Andriamanitra antsika izay efa tia antsika ka nanome antsika fampinoana mandrakizay sy fanantenana tsara amin'ny fahasoavana no ampioana ny fonareo sy ampairanareo amin'ny asa sy ny teny tsara rehetra. Ray masino manamasinana ny fahamarinana tenao ny fahamarinana. Amen. Teny fanaovam-beloma, teny mamara-parana ny taratasy nosoratana ho an'ny Tesaloniana izany soratra masina ampiaratanantsika izany ka ny tapany voalohany ihany amin'ny andininy fa 10 no entina mampahiranao ry havako. Tomoera tsara. Koa tomoera tsara na ka tomoera tsara. Aoka hitoetra tsara. Raha toa ka jerena ny voambolana nampiasain'i Paoly dia miviratra be nytika ny teny tomoera tsara. Amin'ny teny malagasy aloha dia milaza zavatra mitombona tsara, tsy mivezivezy, manatoerana tsara araka ny tokony ho izy. Fa raha ohatra ka jerena ny voambolana nampiasain'i Paoly dia lalipaka be ny hevitry ilay teny hoe mitoetra tsara. Mitoetra iza, mitoetra amin'ny inona, ary mitoetra mitaha amin'ny inona, mitaha amin'ny zavatra ahoana. Tomoera tsara. Lay matoateny dia matoateny tranainy stego ny teny ampiasain'i Paoly izay milaza hoe mandrakotra zavatra na koa ohatra hoe mandrakotra fandriana na mandrakotra lamba na mandrakotra ataoviko hoe latabatra na mandrakotra zay lo izy. Ary tsy hoe mandrakotra manome endrika ivelany loatra fa mandrakotra mba toy ny hoe tsy hampahita zavatra, misy zavatra toy ny afenina, misy zavatra tiana rakofana, tsy tokony ampiariariana, tsy tiana ho hita, dia zay ny antsoina hoe stego. Raha miteny zany Paoly eto miteny manao hoe tomoera tsara dia toy ny milaza hoe misy zavatra nge tsy tokony ampiariariana, misy zavatra izay rakofana, misy zavatra izay tsy aseho, misy zavatra izay ataontsika koa hoe tokony ho tsy ariary. Ny kristianina mitoetra tsara zany dia hitantsika tsara fa kristianina izay ataontsika hoe manana izay maha izy azy ka mijoro tsara, tsy mampiariary lafin-javatra izay manelingelina ny fijoroana vavolombelona. Raha ohatra ka jerena ny ampifamatorana zany amin'ny andiny manontolo na ny toko manontolo amin'ny Tesaloniana dia mazava tsara ny kristianina mitoetra tsara. Kristianina izay eo anivon'izao tontolo izao izy dia io zao tontolo izao io dia manana toetra hafa mihitsiny. Zao tontolo izao izay mpanala-baraka, mpampiboridana mihitsy ary. Raha ohatra ka ampamatoritsika amin'ny tantaran'i Genesis ohatra dia ny taon'ny ilay mpakafanahy zany raha lehilahy sy raha vehivavy handika ny didin'Andriamanitra. Andriamanitra ny teny manao hoe raha toa ka mihinana ny voankazo io nareo dia ho faty tokoa.
fa nytao milay mpakafanahy inana ilay voankazo na handika ilay didin'Andriamanitra raha lay lasa vehivavy, ary efa ninana iny izy de nampianjahanjain'ilay ratsy. Lay mpakafanahy izay nitaona azy inana lay voankazo farana jaza ny ratsy, sary moa zany mazava loatra, dia no nampianjahanjazy indray ka nahatonga azy nitanjaka. Nanomarina kokoa nahatonga azy homenatra ny tenany sy homenatra n'Andriamanitra. Raha tolotra ka jerentsika indray ao amin'ny Luka maroboko amin'ny tantaran'ny Luka zany, tsy Luka ihany tantaran'io fa nay Marka koa azy, ny tantaran'ilay lehilahy tany Gerasena izay fatoran'ny demoniaka fatoran'ny demonika mienjy mitanjaka teny amin'ny fasana. Tika zany de zao lay ratsy de mpanala baraka, mpampianjaanja. De eo zany lay Andriamanitra zay hitatsika ao amin'ny bokin'ny Genesis izy ao amin'ny toko 7:20 de milaza hoe ary Andriamanitra de nandrakotra io le stego, nandrakotra ilay nandrakotra ny olombelona mba tsy hitanjaka izy, nandrakotra ny olombelona io lay stego tsika teo, io lay nanafy azy, nandrakotra azy, nampitafy azy mba tsy homenatra teo anatrehan'izao tontolo zao izy. Rehefa malala toetra zay mijoro tsara de zao zany kristianina izay tsy mampitafy enatra ny namany izy, kristianina tsy mampianjahanja ny namany izy. Raha olo mantsika jerena amin'ny lafiny tsara ny bokin'ny Tesalonianina de nosoratana ho an'olona izay maromaro zay ny teneniny hoe faly zay ry rahalahy no zany de ianareo aoka hitoetra tsara, zany hoe kristianina mitoetra tsara de kristianina tsy mandrakotra mihitsy aza izay mety ho enatry ny namany, kristianina zay mety ho mandrakotra mihitsy aza ny enatry ny fahavoazan'ny namany, tsy manala baraka ny namany izy, fa kristianina zay mandrakotra ny namany. Ary mahatonga amin'ny Paoly miteny hoe mba ho hitanareo ny voninahitry Jesosy, fa Satana de manala baraka ny olona ka tsy mahatonga ny voninahitry Jesosy ho hita eo amin'ny mpanompon'Andriamanitra. No zany de zao ny asan'ilay ratsy de manao zay ampianjahanja ny olona, fa ny mpino kosa dia no manaraka ny asan'ny Kristy, manaraka an'Andriamanitra ka mandrakotra arahajena azy de manafina mihitsy manao zay tsy ampianjahanja ny namany. De mifanohitra tsotra fotsiny zao amin'izay toetsain'ny Facebook hitatsika isan'andro. Ny toetsain'ny Facebook na ny toetsain'ny tambajotra ara-piarahamonina amin'ny lafiny mihiba kosa negativa hotsika teo de zao lasa tonga fitaovana mampianjahanja, tonga fitaovana manala baraka, tonga fitaovana zay mampitondra enatra mihitsy ka tsy mampijoro fa mahalavo na mampenjera ny hafa. Raha zany ka mitoera tsara afaka malala de zao tsy fitaovana mampianjahanja ka mandavo ny rahalahinao, mitoera tsara de zao aoka ianao ho fitaovana mandrakotra voninahitra ny namanao, fa tsy fitaovana mampenjera azy ka mampianjanja azy, mahatonga azy mamoy fo, mahatonga azy lavo, mahatonga azy menjera, mahatonga azy solafaka, satria tsy rakofanao ny voninahitra Andriamanitra izy. Nahoana de fantatro Paoly tsara fa ny fiangonana ry avako malala, ny mpino ry avako malala de ao anatin'ny fiarahamonina izy, ary rehefa anatin'ny fiarahamonina izy de zao amaha olombelona ny fiarahamonina de manana lafin-javatra mandrakariva izay fantatraonao momba ny namanao, asa mety ho nindrabola tabinamany le olona, asa mety ho tsy namirina koa nefa n'izy nindrana, asa mety ho misy fiainany manokana any ka tany ampiasana tany ka asa tsy fantatro ny famaly tamin'ny mpiara-miasa taminy izy, nanamoaka teny mahery izy, dia sy ny sisa rehetra de ireny rehetra ireny any de raha pinompino de zao tsy manala baraka ny namany izy, fa ny enatra sy ny fahafahambaraka ariary de zao tsy mampijoro ary tsy voninahitra Andriamanitra.
atoka mijery ny fiainany zao tontolo zao tsika de ndraindray miafina ao ambadiky ny atao hoe transparence ndraindray ny efa anka zao nge androny mangarary zao ka andro tsy fanafenana ny zavatra rehetra zao ka fa rehefa tena jerena marina zay ry avako malala fa tena ao anatin'ny fahadiovam-po ve ny resahany olona ny mangarara sa ao anatin'ny fitaovana hoentina hanala-barakana na ampitondra henatra ny namana ikena fa mazava ny fahatsorana zava-dehibe ny hoe mangarara fa ndraindray rehefa enana ny fiasany zany amin'ny toerana maro samihafa de betsaka ny olona zay tsy mahazaka an'izany ry avako malala ny kristianina mijoro tsara mitoetra tsara de kristianina zay tsy mijoro fe mijoro fotsiny izy fa mandrakotra ny namany manao zay andrakofana ny namany sanatria tsy hoe manafina ny toetra ratsy tsy zay loatra ny tena teny Paoletra fa izao tsy fitaovan'ilay ratsy fa fitaovan'ny fahazavan'ny tavan'ny Kristy ka mandrakotra ny voninahitry Kristy zany ny namany fa raha toka mbola jerenay le mato teny Diego la somary mandeha lavidavitra kokoa tsika de izao ndray lay teny de milaza hoe miaritra na mizaka mijoro tsara nay ny kristianina satria raha mitaha amin'ny hafa izy zany de manao zay irakofan'ny hafa ny fahasoavan'Andriamanitra ny voninahitr'Andriamanitra fa izao eo ampandehanana eo mpijoroana izy de misy tafiotra mitsoka misy hery maro samihafa manozongozona azy manaisotra azy amin'ny toerana io manaisotra azy amin'ilay toe-panahy jero tsara ke fa razava Paoly azy hoy Paoly amin'ny andininy ery ambony ery hoy izy manao hoe satria Andriamanitra efa nifidy anareo hatramin'ny voalohany satria Andriamanitra efa nifidy anareo hatramin'ny voalohany raha metraka fanontaniana ianao inona le hatramin'ny voalohany hoviana le hatramin'ny voalohany reo exégète ireo mpivaofo zany soratra masina indrindra ny soratra Paoly sy soratra Jaona dia manazava ity hoe tamin'ny voalohany ity any amin'ny sehatra ny atao hoe fanendrena milona prédestination aza hoe lay hatramin'ny voalohany de toy ny milaza hoe talo lavitra mbola tsy nahary akory zao rehetra zao le iny andika le tamin'ny voalohany de ny hoe efa nisy fifidianan'Andriamanitra meloa efa nisy antso n'Andriamanitra meloa fa vokatra ihany na conséquence ihany ny maha-kristianina kehitriny zany hoe tsy ombonan'ny olona rehetra kory zany fomba fijery zany hoe nisy ny prédestination tsy ombonan'ny olona rehetra zany na de fomba fisainana protestanta calviniste aza fa izao fomba fisainana izay nalaina ihany to amin'ny soratra masina itony teny tony efa hatramin'ny voalohany tsy ho ihany fa be dehibe ny takizany ao soratra Paoly be dehibe andrany romanina misy an'izany Tesalonianina io misy Korintianina koa misy aza ny hoe nareo de efa nofidiana hatramin'ny voalohany ary Jaona aza moa de manamafy me talohany na hariny zao tontolo zao fa avelantsika eo ny adihevitra momba ny hoe fanendrena meloa fa izao eo zany Paoly de milaza manao hoe mitoetra tsara ianareo de mitoetra amin'ilay inona amin'izay efa nitsonanareo tamin'ny voalohany zay pino ianao zany a de natsona Andriamanitra ho kristianina isika zany a dia napetraka Andriamanitra ho zanany de izao aoka hitoetra tsara aoka hiaritra aoka haritra aoka hanohitra mihitsy ara izay rehetra mety ho manozongozona izany antso ny antsonantsika izany ny antsony hoe kristianina mitoetra tsara zany eo de izao manao zay ampitoetra ny hafa amin'ny antsony antson'ny tompo azy izy fa izao koa manao zay toerany amin'ny antsony mety ho mahazaratsika eradray de ny hoe Andriamanitra ngeny miaro ny antso zay ny antsonantsika hoe za zany zao a de Andriamanitra mitahiry ny antso mba hahatonga hitoetra tsara Andriamanitra mitahiry ny antso mba hahatonga anao kristianina mitoetra tsara asan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahiny ny fitehirizana ny antsontsika fa izao tsy zay ihany fa eto Paoly de manazava
amin'n'ity matoateny zay lazaitsika to hoe lalina de lalina ity lay hoe stego de milaza fa hoe anjaratsika mihitsy ny miaro lay toerana efa napetrak'andriamanitra nametrahan'andriamanitra atsika de ny maha olombo antso ny mahampino atsika izany antso mahampino atsika zany de efa hatramin'ny voalohany efa ela tsy vaovao fa hatramin'ny voalohany efa napetrak'andriamanitra ao amin'izany isika de toero zay rehetra mamozongozona izany antso zany hoe mijoro tsara amin'ny antso zay nitsonanao raha miteny zany hoe mitoetra tsara de izao koa midika hoe za dia mitoetraka tsara inao de mitoetra tsara amin'izany antso nitsonanao zany tsy ianao mihitsy zany no ozongozony fampianaran-diso tsy ianao mihitsy zany no ndaosin'ny fampianarana tsy izy tsy ianao mihitsy zany no ndaosin'ny fampianarana tsy mifanaraka amin'ny zoatra masina zay nge mahatonga amin'ny Paoly ny teny manao hoe fa ho amin'izany ny antsonanareo kotandremo ara azony ny fampianarana tolotra anareo satria misy karazam-pampianarana misy teolojia isan-karazany misy filozofia isan-karazany izay manaisotra nylay manaisotra atsika eo amin'ny toerana misy atsika de ny mahazanak'Andriamanitra ny mahampino atsika dia manohitra an'izany mijoro tsara maharitra amin'ny zavatra zay ninona zay le hoe tomoera tsara fa ny fahaterana va komalala mbola alalinina ihany le teny nampiasain'ny Paoly miteny izy manao hoe otsika to hoe voambolana lalina tena fampiasana izy io dia milaza koa izy io raha toka jerena de mbola lavidavitra kokoa noho zay ara dia azo atao koa hoe mampivelatra na mampitombo na mampitombo zany hoe ny mijoro tsara de zao tsy milaza hoe miaritra de tsy manao ninina fa miaritra mba hitombo miaritra mba hampivelatra miaritra na mitoetra mba hivelatra bebe kokoa azany afaka ny fiainana kristianina lay fanahy masina atao anatintsika ny mahatonga atsika afaka mijoro tsara mitoetra tsara afaka miaritra sy maharitra kanefa koa afaka mitombo ara-panahy mitombo ara-pinoana no zany de eo zany Paoly de mitaona antsika le avako malala atsiary fa ny fiainana kristianina de fiainana feno fifaliana no hoe mitoetra tsara de tsy midika hoe kristianina tsy manao na inona mihity velona miaritra amin'ny zavatra hoe tsy fahateretsaina mihitsy ny kristianina le avako malala fa fivelara-tsaina aza satria ny fanahy masin'Andriamanitra de fanahy mampivelatra ny olona tsy fanahy baranahany ka fanahy ny fanaranam-po fa fanahy ny fahazavan-tsaina fanahy mampivelatra ny olona zany levako malala irina ary ianao kristianina mitoetra tsara raha ohatra ka izay ny famoasa antsika le matoateny dia andao ary iresaka lafin-javatra roa lehibe tsika amin'izany hoe mitoetra tsara zany ny voalohany indrindra ny ampiarana an'izany de izao le afako malala mitoetra tsara tsika rehefa vita fihavanana amin'Andriamanitra mitoetra tsara tsika rehefa vita fihavanana amin'Andriamanitra zany hoe ny fahavitany ny fihavanantsika amin'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo no mahatonga atsika mitoetra tsara isan'andro zany tsika de tokony mametra-pantaina mandrakarivany hoe faly tamiko ve ianao Andriamanitra mitoetra tsara ve ny finoko anao Andriamanitra mitoetra tsara ve ny fifandraisako aminao Andriamanitra zay le hoe mitoetra tsara vita fihavanana amin'Andriamanitra rehefa ny olona no tsy mitoetra tsara de tsy zany hoe tsy vita fihavanana amin'Andriamanitra de mora ndaosy ny famoizam-po izy mora ndaosy ny fahakiviana izy mora bakiony ny lafin-jahatra maro samihafa izy ka tsy maharitra amin'ny fanompona an'Andriamanitra fa ny faharoa de izao ny kristianina mitoetra tsara vita fihavanana amin'Andriamanitra de kristianina koa mitoetra tsara vita fihavanana amin'ny mpiarabelona aminy vita fihavanana amin'ny mpiarabelona aminy zava ho azy mitoetra tsara ianao rehefa milamina tsara ny fihavananao
amin'ny namanao. Tsy kristianina mpiady-manolona, mpananganady, manakorotam-piainana ery, manao zay ampenjerany namany amin'ny asany, amin'ny fiainany sy ny sisa rehetra. Tsy zany ny kristianina mitoetra tsara. Fa kristianina mitoetra tsara dia zao afa-po amin'Andriamanitra izy. Salamin'ny Davida moa dia teny manao hoe tafatoetra ny foko Andriamanitra. Tony tsara izy satria manana an'Andriamanitra, ary tony tsara izy amin'ny fifandraisana amin'ny mpiara-belona aminy. Tsy fahavalony ny namany, tsy fahavalony ny manodidina azy, satria mitoetra tsara ao amin'Andriamanitra izy. Ripino, tomoera tsara. Atao vita fihavanana amin'ny namanao ianao, meteza ho vita fihavanana amin'Andriamanitra. Azony mafy ny antso efa nitsonanao dia ny mampino anao, satria zany no antony namonjeny Kristy ianao. Tomoera tsara, manoloana ny rivotra zao tontolo zao, zay mahatonga antsika tsy manam-pitiavana, tsy manam-pifaliana, tsy manam-piadanana. Tomoera tsara amin'ny finoana zay nampianarana anao, mba tsy hatonga antsika indao sy ny fampianaran-diso isan-karazany. Tomoera tsara amin'izay maha malagasy ianao ka tsy mifanohitra amin'ny soratra masina. Tomoera tsara amin'izay maha enao anao ka hitanao fa mifanaraka amin'ny soratra masina, za fanomezam-pahasoavana nomeny ny tompo anao za. Ivavaka isika. Tompo, izao tontolo zao dia toy ny akofa ahelin'ny rivotra ka tsy manam-pitoerana, fa izay kosa mitoetra tsara ao aminao Andriamanitra. Mitoetra tsara noho ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo teo amin'ny hazo fijaliana nampihavana anay taminao. Mitoetra tsara noho ny fahavitan'ny fihavananay amin'ny namanay. Mitoetra tsara satria fiasan'ny fanomezam-boninahitra anao zahay. Dia misaotra Tompo fa ao aminao Andriamanitra ny fakahiorenanay, ka na inona tafiotra, na inona fampianaran-diso, na inona zava-manahirana mitsoka eo amin'ny fiainanay dia mioro-paka zahay. Misaotra Tompo, ary ankehitriny zahay mangataka aminao Tompo, ataovy mitoetra tsara ny fanoloran-tenanay, tsondao sy ny fampianaran'izao tontolo zao. Ataovy mitoetra tsara ny fitiavan-namana ty anatinay, dia tehirizo ny fiainana tsirairay avy eo ambany fitahiana ao Andriamanitra. Misaotra Tompo. Amen.